Fa anatin'ny tontolon'ny fifidianana ihany mofo mahakasika kosa ny sehatra ny fifidianana solombavam-bahoaka androany no nitokana ny toeram-piasana mandritra ny fifidianana ny ekipan'ny candidat Arzona Randriamalala izay candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Atsimondrano. Eny Anosy zato andrefana mofo no misy ity foibe toeram-piasan'ny candidat ity candidat ity izay faninana amin'ny candidat miisa 3 hafa moa ao amin'ny faritra Atsimondrano izay nanao ny fanadihadiana Ravaka Randriamanala eo amin'ny sariny Mamy Rasamoily. Vonina tanteraka hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana amin'ny 20 volana Desambra avy izao ny candidat Arzona Randriamalala, candidat atolotra ny fikambanana fanasina ho an'ny fampandrosoana Atsimondrano. Androany moa nontokanina tamin'ny fomba ofisialy ny toeram-piasana na ny QG an'ity candidat Arzona Randriamalala ity. Natao izy ity satria ilaina dia ilaina izany hoe fanokafana quartier général zany amin'ny fifidianana izao satria ny fahavononana hitanareo amin'izao fampilapetraka daholo zany ireo solitena enina amby 20 ny commune ary nozaraina telefôny izy ireo mba ahafahany mifandray aty amin'ny centre aty amin'ny quartier général zany mba ahafahana mifandray ao anatin'izany ihany koa ny fanokafana ny réseaux sociaux na ny Facebook sy ny site web. Zany hoe efa vonina tanteraka izay efa hainay daholo zany hitanareo amin'izao fa misy cartographie io momba ny Atsimondrano zany hoe ho décortiquenay mihitsy zany le Atsimondrano rehetrarehetra hoe inona sy inona ny tokony mifanantona amin'ireo vahoaka ireo ary ahafahana mampandroso ity distrikana Atsimondrano. Amin'ny maha distrika faharoa amin'ireo lehibe indrindra eto Madagasikara azy dia mametraka fanamby ametraka azy ho distrika filamatra sy mandroso indrindra eto Madagasikara i Arzona Randriamalala. Mipetraka aloha zany dia zavatra anankitelo izy voalohany indrindra aloha dia hijerevana akaiky ny lalàna zany eo amin'ny fahasalamam-bahoaka satria rehefa salama ny vahoaka dia afaka mianatra, rehefa afaka mianatra zany ireo vahoaka ireo dia hijerevana ihany koa ny eo amin'ny sehatra ny fampianarana izay rahantsika malala fa dia ambany dia ambany ny tahan'ny fampianarana eto amin'ny distrika ny Atsimondrano hijerevana lalàna mihitsy zany zay projet mihitsy zany ahafahana mampandroso ary rehefa mianatra ny mponina ao amin'ilay toerana dia mahita asa ihany koa zany izy. Isan'ny lara-pamiana ho azy ihany koa ny anomezana asa ireo tanora mahery ny enalina sy ray tsy anasa eo anivon'ity distrika ity. Eo ihany koa ny fijerena ny tombontsoa ny roapolo eo anivon'ity distrika ity izay ny 570 dia tanja avokoa. Tsy adino ihany koa ny fanavaozana ireo lalana ao amin'ity distrika ity izay ny 20 dia lalantany avokoa.